Toy izao indray avana ny teny zaraina izay omena antsika anio. Maneke ho Ezekia ao amin'ny Kristy. Tanora mandray andraikitra. Araka voasoratra ao Mpanjaka faharoa toko valo ambin'ny folo andiny faharoa tapany A amin'ny anaran'i Jesosy hoe: 5 taona izy fony vao nanjaka, ary nanjaka 7 taona tany Jerosalema izy. Samy mandrava sampy. Araka voasoratra ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko valo ambin'ny folo andiny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy hoe: izy no nandrava amin'ny fitoerana avo sy namakivaky ny tsangam-bato-tsampy sy ny kapany Aserany, ary nanorotoro ny menarana varana izay nataon'i Mosesy. Fa ny zanak'Israely efa nandoro didin-kazo manitra tamin'iny hatramin'izany andro izany aza, ary ny anarany natao hoe Nehuostana. Modely amin'ny asa sady matokan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Araka voasoratra ao Mpanjaka faharoa toko valo ambin'ny folo andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy hoe: Jehovah Andriamanitr'Israely no nitokiny, ka tsy nisy tahaka azy tamin'izay rehetra mpanjakan'i Joda, na ny teo aorinany na ny teo alohany. Saia vitanao olo Kristy izany. Mavaka isika. Raio, tsapanay fa mila olona sahin-joro ho vavolombelonao amin'ny lafiny rehetra ianao. Ampiasao ary izahay olonao hanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.